Salama daholo tsika rehetra. Androany te hizara zavatra anankiroa izay tena manampy anao amin'ny fiainana. Zavatra roa monja mety mampiova ny fiainanao raha ampiarinao manomboka androany. Rehefa nanontanian'Andriamanitra Solomona hoe inona ny zavatra tianao omeko anao, dia ireo zavatra anankiroa ireo no nangatahany Solomona. Rehefa anontaniantsika hoe inona nangatahany Solomona dia matetika io tsika rehetra hoe fahendrena no nangatahany, fa raha ny tena marina zavatra roa no nangatahany Solomona. Ozy izy hoe omena anahy ny fahendrena sy ny fahalalana ahafahako mitarika na ozy hoe mitsara anireto vahoaka reto. Zavatra roa no nangatahany Solomona dia fahendrena sy fahalalana zany. Raha toa ianao ka mangataka amin'Andriamanitra fahendrena sy fahalalana dia mampiova ny fiainanao zany. Ozy ny tenin'Andriamanitra hoe izay tsy manam-pahendrena aoka izy hangataka. Izany hoe ny olona rehetra zany qualifié na hoe afaka mangataka fahendrena amin'Andriamanitra. Dia ozy ny tenin'Andriamanitra hoe anome satria Andriamanitra malala-tanana ary tsy mandatsy, fa izay rehetra mangataka fahendrena dia omen'Andriamanitra an'izany. Androany zany te ampahery anao raha te hanova ny fiainanao ianao dia fahendrena sy fahalalana angatahana. Ianao zany tsy voatery hoe tomobila ny angatahako, tsy ratsy zany, fa fahendrena sy fahalalana dia tsara kokoa. Tsy voatery hiteny ianao hoe izao ny angatahako, fa ny fahendrena sy fahalalana dia ambony lavitra noho ny zavatra mety ho azonao hafa, satria rehefa azonao ny fahendrena sy ny fahalalana dia azonao ihany koa ny zavatra hafa rehetra. Inona raha ny mahasamihafa ny fahendrena sy ny fahalalana? Ny fahendrena dia mampiasa ny fahalalana amin'ny fotoana mety. Izany hoe ny fahalalana ny mandeha aloha, ny fahalalana dia araka ny tenentsika hoe information, connaissance ny fahalalana, izany hoe anananao ilay information. Rehefa ampiarinao ny fahalalana amin'ny fotoana mety dia eo ianao zany no manana fahendrena. Tsy voatery ny fahalalana rehetra no ampiasaina amin'ny fotoana rehetra, fa afaka mahita zany ianao hoe amin'ity fotoana ity dia ity no ampiasaiko. Dia rehefa manana an'izay ianao dia tsy diso amin'ny zavatra atao, tsy manara-drenirano satria fantatrao ny anton'ny zavatra ataonao. Rehefa manana fahendrena sy fahalalana ianao dia mandeha amin'ny fahatakarana. Rehefa manana fahendrena sy fahalalana ianao dia misy antony ny zavatra ataonao, tsy amin'ny influensan'ny olona, tsy amin'ny zavatra ataon'ny olona na hoe mahita ny hafa ianao hoe manao an'izao dia ataonao, fa fantatrao ny anton'ny zavatra ataonao satria ianao manana fahalalana. Dia izay indray ny fizarana kelintsika androany dia tahin'ny Tompo ianao angatao ny fahendrena sy fahalalana avy amin'Andriamanitra. Tahin'ny Tompo.